faly miaravatsika tsiraray aby amin'ny anaran'i Jesosy a tonga somatsara fanatrotavo amin'reto rahalahy anabavy a mahafinaritra be a mafana be amin'ny tompo amen tiaka mampisoan'Andriamanitra alleluia aveninay ainay vavolombelona amin'ny trano aty alafy aty aty Paris efa manerana ny Frantsa ny amin'izay a zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao asa fanompony zao amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alalan'ny tsirairay avy ihany koa ho voninahit'Andriamanitra irery tiaka mampiatsia amin'ny Jesosy naovaky zany rehetra zany ary mame voninahitran'Andriamanitra ary misaotra indrindra ny amin'ny mpanovy ny pasteur Tomy misaotra ny amin'ny fiantsony ny amin'ny fitiavana sy ny amin'ny famindapony ny amin'ny fitondrany na mbola tafajoreto androany misaotra any ray am-panahy izay rahantsika ihany koa mbola hoe mampitoetra ao anatin'izany mission zany ary misaotra indrindra any mpanompon'Andriamanitra pasteur Tomy mivady nareo rehetra ny amin'ny mbola fanomezana fahafana ihany koa mbola hijoro mitondra ny teny ety aloha aty tsy afa-tia fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho azy reny ny fisaorana ho azy ny tera makasitraka indrindra pasteur makasitraka indrindra tompo manak'izay anarany tompo alleluia no miniry ho tonga zanak'Andriamanitra sika tsirairay avy amen fa zay rehetra nandray azy dia miniry ho tonga zanak'Andriamanitra manana hery ianao io hoe tenenao akaikinao manana hery ianao io amen lehibe ny ao anatinao no ny amin'izao tontolo zao lehibe ny ao anatinao no ny amin'izao tontolo zao amen alleluia ny tonga teny pasteur Tomy teo hoe tonga eto Boseny dia tso vavolombelona kely ao voninahit'Andriamanitra fa ny tranonay ny alavidavitra ny alavidavitra any dia tonga tamin'ny tonga ny teny hoe mitoerana ny anaran'io dia hoe Goseny amen voninahitra an'i Jesosy dia ninona tokoa zavatra mitranga ao araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsika raha zanak'Andriamanitra tsy hoe tsisy ny olana fa totohatra hitondran'Andriamanitra atsika maneho hoe mahery tokoa ianao ary misy heriny ao anatinao satria Andriamanitra dia mampandesy anao ary izy tokony sy ny fahefana mampandesy anao ka ninona hoe zavatra lalovana zavatra ntranga ny zavatra niseho na ho an'ny olona mandalo na ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tonga amin'ny toeran'io dia matsapan'izay fitsaran'izay tsy hoe akory avy amin'ny mianakavy kely fa ilay Andriamanitra marina ny teniny eo amin'ny toeran'io dia voninahitra an'Andriamanitra irery any tonga eto Goseny ianao toerana fitsarana toerana anovozanao an'izany fitsaran'Andriamanitra tsy hoe miato tsy hoe miato hoe avy niasa be ianao dia mijanona mitsara fa misy an'izay fitsarana tsy hahazavan'izay izay apetraky ny tompo ao anatinao ary minao fa tsy tahaky ny atongavanao eto nivoahanao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kely avy amin'ny Nazareta ninona endrika aretina rehetra miady zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy voatery ny aretina vatana tsy ny aretina mety ho hitan'ny masonao hoe amin'ny vatanao fa mety zay ilainao na mety eo amin'ny fiampanahinao hoe mety aretiny zany hoe tena mangetahety ianao mijoro tokoa anana ny toe-panarika an'Andriamanitra zany aretiny zany ho azonao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kely avy amin'ny Nazareta amen amen satria ilay Andriamanitra tsara ilay Andriamanitra maimpanjavatra rehetra no ataontsika eto dia mangataka antsika tsirairay avy hitsangana iaraka isaotritsika an'Andriamanitra iaraka isaotritsika an'Andriamanitra satria raha mbola teto ianao dia noho ny fitiavany araka n'izay nambara teo ary tia iaraka isaotra iaraka iompo anatin'izany fisaorana zany tsika migira mivavady amin'ny fisaorana avy amin'ny kianja amin'ny fidérale ony ao amin'ny salama dia isika isaotra an'Andriamanitra raha navita ihany koa an'izay volana septembre zay hiditra amin'ny 3 oktobra fa 2024 tsika tanan'Andriamanitra ny miazona ny famindraponina andafitra ny tsirairay avy maro ny zavatra niraisitsika tao anatin'izay volan'izay nanatongavako teto avy Andriamanitra nitadina nyity izy ny miaro voninahitra azy irery any asangatony fisaoranao isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany ny amin'ny mbola nandiavanao ny volana septembre rehetra iny ny amin'ny fahatsarany teo amin'ny fiainanao eniny amin'ny zavatra nandalo tsy takatry ny sainao na takatry ny sainao dia isaorany tompo satria Andriamanitra mahaifanjavatra rehetra izy ary Andriamanitra mpanao tsara ilay Andriamanitra izay fontsika mpanjakany mpanjaka tompony tompo
ilay velona mandrakizay ilay tsy miova homatsy mandrakizay izay ilay andriamanitra makasitraka anao zay ilay raha ilay masina tsara indrindra avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Misaotra zay tompo satria mitahinao, misaotra zay fa narovanao, misaotra zay fa mitantaninao nandritry ny volana septambra rehetra iny ka mipaka mahazo an'izao volana vaovao zao indray noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Zany tokoa nampaharetanao ny famindraponao satria ny fitiavanao no manjary, ny fitiavanao mbola miazona sy mamenao indray. Misaotra amin'izao toeran'izao, misaotra amin'ireo mpanomponao, misaotra tompo satria enti-koseny zahay aka enti-koseny zahay dia andray ny fitsarana sy ny fidanana rehetra avy aminao. Makasitraka vila tompo dia raha ny mandrakizay naranao amin'ny anarana eran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Halleluja. Amen. Mahazo ny toerana tompo tehaka mampitsika ho an'Andriamanitra. Halleluja. Tena tonga soa ianao hoe. Tena tonga soa ianao. Satria tena tonga soa. Halleluja. Mifankahita amin'ny raha rasy nanabary mahafinaritra be. Zavatra tonga atao amiko teo dia izao. Ao anatin'izany fitsarana zany Andriamanitra rehefa avy namorona an'izao tontolo izao dia rehefa hitany hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra dia ny tsara izy. Ohatrany hoe namorona ity trano ity izy, namorona ny seza izy, namorona anao tsirairay avy mitondra tsika tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ohatrany hoe miforonony singa élément par élément tsika atao anatin'ny toerana anankiray dia ny tsara izy hitany hoe tsara zany. Fa rehefa atao anatin'izay fitsarana izay marina mety hoe nijanona namorona izy tamin'ny tapany voalohany fa ny tsara izy tsara zany hoe nisy an'izay nisy an'izay fedanana tao anatin'izay sondriana tamin'izay zavatra nataony izy dia inona ny zavatra nitranga avy eo jereo amin'ny Genesis toko voalohany ny zavatra rehetra niforoniny dia manomboka ny Genesis toko faharoa niditra tamin'ny dingana af'Andriamanitra nampisy aina tontolo rehetra tao anatin'ny sahikely nampisy aina namorona ny heva izy zany hoe misy dingana hitondran'Andriamanitra ao anatin'izany fitsarana zany. Mino fa mivoaka eto ianao araky ny teny teo tsy tahaky ny natongavana teto nidiranao fa iroso amin'ny dingana mihoatra hatrany ianao miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakiraka avy any Nazareta. Amen. Amen. Satria zany toetra n'Andriamanitra ao dia toetranao inona raha Joshua kely iny jereo fa misy hitovizany amin'ny ray sy reniny na tiny na tsy tiny fa misy toetra hitarafana na ny toe-batana na ny fomba fanaony na ny zay rehetra ataony dia misy hitarafana ny toetra ny ray sy reniny na toe-batana ray sy reniny. Ianao zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Amen. Tsy maintsy misy toetra n'Andriamanitra manakira avy any Nazareta. Amen. Oako ny tenin'Andriamanitra ao mpanjaka faharoa toko faharoa ao rehefa tantarany Elisy sy Elisy izy io. Rehefa fantatry Elisa hoe ho alain'ny tompo Eli, ho alain'Andriamanitra Eli, dia naheno feo anankiroa Elisa. Naheno feo anankiroa Elisa. Ny anankiray miteny hoe mpaminany betsaka miteny hoe fantatrao nefa efa ho alain'ny tompo io androany. Ny Eli miteny hoe mijanona eto ianao fa aleo zay ihany no andeha. Voalohany Elisa tsy nanome lanja zay tenen'ny mpaminany fa zay zafady le tenen'le mpaminany be dia be fa nanome lanja zay tenen'ny Eli ary nisisika izy. Amin'ny fiainanao mety tonga amin'izany situation zany mety misy arety noatra zany mety misy mitenanao asa mandeha antsony ianao na zavatra tsy mety aminao ntsony any. Tenin'Andriamanitra miteny anao hoe tenin'Andriamanitra ny kosena manome anao fitsarana. Amen. Misy mila an'izay fisisianao zay dia inona ny azony Elisa ny farany anjarany roa tao amin'ny Eli fahasoavana ny anjarany roa ny fahasoavana mihoatra ho voarainao ato any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Halleluja. Zany ny Andriamanitra ao zany. Ty fiainantsika ity zany, ty fiainana mahazanak'Andriamanitra ity zany misy fiainana zay tian'Andriamanitra hitondranantsika mazava ho azy, tsy ho amin'ny aretina, tsy ho amin'ny fahararahana, tsy ho amin'ny fijoroanao sy amin'ny fahafenoan'ny hery ao anatinao satria zanak'Andriamanitra ianao dia mitahiry sy mandeha
amin'izany fahamarinana zany misy lasina tian'Andriamanitra amolavolananao ao anatin'izao mazanak'Andriamanitra sy ny fiainana kristianina anao zao. Amen. Zany miantony ny sekoly, zany miantony anao mahay tenin'Andriamanitra, mamaky tenin'Andriamanitra, mandeha amin'izao tontolo zao mba volavolaina sy tena hoe tafiditra tahaka amin'ireny paty ireny atsofoka ao anatin'olona, alefa ao anaty lafaoro, tsisy hoe déborde fa mandray tsara miendriky n'olona iny dia tahak'izay ianao zanak'Andriamanitra miaina sy manana izay toe-panaraka an'Andriamanitra sy toetra an'Andriamanitra izay dia hita hoe mahery matanjaka voavolavola ao anatin'izay itiavan'Andriamanitra izay. Fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny antony sekoly mba hatsapana sisy kafansaim-panahintsika hoe ty fiaina ny eto an-tany ty fiaina ty nofo ty afaka nihoatra lavitra, afaka hiaina zany fiainana ara-panahy zany eto amin'ity tany ity, satria izay niohatra velona noentin'i Jesosy Kristy Tompo teto amin'ity tany ity. Ohatra ny seho tsy nanan'inino zany izy, nefa tamin'ny fotoana rehetra izay ilaina, izay natao hoe fitahina. Ny fitahina dia ny fahatongavan'izay zavatra ilainao ara-potoana eo amin'ny fiainanao. Tsy voatery hoe tsy maintsy misy tômôbily 900 ao na misy trano tsy fantatro, fa rehefa tonga dia ilainao zavatra anankiray ao amin'i Jesosy dia tonga ara-potoana izay. Fa tian'Andriamanitra ianao voatany tahaka ny anambinana ny fanahinao koa, fa lehibe tokoa ny ara-panahy amin'Andriamanitra. Ara-panahy izay tontolo tsy hita maso fa afaka ny ifety ny tontolo hita maso rehefa amin'Andriamanitra. Amen. Izany fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary manakiraka anazy. Ninona retinao, ninona zavatra entinao tamin'ny fanatian'Andriamanitra dia azony miantoka sy ny fanantenana fa mivoakety ianao olom-baovao ianao mivoakety. Tsy hoe olona toto ianao fa miavao voninahitra makany voninahitra fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakiraka ny Nazareta. Ka isika zany ao anatin'izay fiainana ianantsika izay tsy mila miandro hoe averina ireny no filma Jesosy hoe tena mila hitany masonay zay vao hiaina an'izany, fa ho ny tenin'Andriamanitra hoe tsika amin'ny finoana no andehanantsika. Amen. Amin'ny finoana no andehanantsika fa tsy amin'ny fahitana, satria mandeha araky ny fanahy ianao, mandeha araky ny fanahy an'izay tontolo tsy hita maso zay nefa afaka nova ny tontolo hita maso. Amen. Finoana apinga lehibe izay ampiasainao ao anatin'izay fiainana kristianina izay. Leo koa ny Romanina 7:7 hoe ko ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Miverina amin'ilay voalaza ry hoe tenanao izay volavolaina ao anatin'ny teny, miaina ao anatin'izay finoana tafatoetra sy mahatoeran'izay dia izay no ahafahantsika mipita sy miaina ary ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao maneho ny heriny ao aminao tsirairay avy anehoany an'izay fahefana sy fanapahana izay amin'ny fiainana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Io aretin'io zany rehefa miteny ianao hoe sitrana dia sitranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy an'i Nazareta, satria velona ao anatinao ny finoana, satria velona ao anatinao ny fahalalana sy ny fahamarinana fa Jesosy Kristy Tompo rehefa nikapohana dia zany nandovantsika sy nazahoantsika fanasitranana. Ao tsara. Karaha ny aretina miresaka eto amin'ity zao tontolo zao ity dia misy ilay fanjakan'Andriamanitra manapaka, misy ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana izay mandresy mora fotsiny an'izany aretin'izany mampitoetra ny fanasitranana ao anatinao. Ka ny fiainona ny tenin'Andriamanitra zany tahaka ny teny mpanasitranan'androany, tahaka ny teny izay mety renesitsika amin'ny fotoam-pamahan'olana, amin'ny fotoana ny tokantrano, ny amin'ny fikindran'ny tokantrano, ny amin'ny fotoana inona koa ny fanambinana, ny amin'ny fotoana famoronana sy ny amin'ny fotoana lehibe rehetra zany dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindraindrindra maneho ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy maneho ny vokany raha tsy misokatra sy malalaka ny fontsika, raha tsy mampitoetra sy manamarina izay finoana izay atao anatintsika amin'izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika.
Manamarina an'izany ny teny amin'ny Romanina toko fahafolo manao hoe amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vavana ny ekena azahoana famonjena. Alleluia. Ka tonga eto ianao mino fa miaraka amin'ny fo falifaly amin'ny fo malalaka efa nisorintsika daholo efa miala daholo mety mitazitazona sy ny vesabesatra rehetra ainao ny atao nitsaratra ianao mitondra vokatra lehibe eo tenanao sy amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakely avy amin'ny Nazareta. Ninona rety ny ilanao an'Andriamanitra hidirany atsehatra amin'ny fiainanao dia sitrana ny anaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo azafady Matthieu toko fahatelo amby folo. Matthieu toko fahatelo amby folo. Maneho amintsika ny tenin'Andriamanitra ny hasarobidiny teny ny hasarobidiny ny firaisantsika sy ny fiombonatsika amin'ny teny ny amin'ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra ary tsisy afa-tsy io no hitombontsika sy iarahantsika ao amin'Andriamanitra. Matthieu toko fahatelo amby folo andininy fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Falaina fafiteny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandeha ny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany avy zato eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy telopolo eny. Fa ilaina fafiteny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandeha ny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany avy zato eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy telopolo eny. Amen. Malala araka ny tenin'Andriamanitra tiany ambareto, malala dia ny tena hoe mahatakatra, mihoatra, misy dingana, misy stady ny fahalalana. Mety hoe mijery aho hoe malala misy sary eo dia hoe maitso, misy olona misy biby misy alika. Ny fahalalana mihoatra izay tian'Andriamanitra ho fantatra dia ny hevitra mety ho finosiny sy ambarany io hosodoko io. Dia izay tian'Andriamanitra hirosontsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Voalaza ny mpanokon'Andriamanitra teo hoe itsika rehefa mamaky teny dia rehefa averinao ny teny iny dia manana hevitra vaovao foana avy amin'ny teny iny, fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana afaka ho aminao sy raisinao ka iainanao mba tonda n'Andriamanitra hiditra tsehatra amin'ny fiainanao. Izany fahatakarana izay mahatonga anao manao rehefa le any am-pianarana reny, rehefa hatakarana hoe tena azonao tena hoe reny ny ainao, reny ny fanahinao le any am-pianarana. Misy fanazavany reny indray izay efa tratran'izany tena hoe fantatro fotsiny hoe misy théorème ohatra vakina ny théorème fa hatreo ihany. Fa misy fotoana izy dia efa nizavain'ilay mpampianatra lalindalina kokoa azavainy tena amin'ny atsipia eo ianao tena hoe visy zay le tiany ambary dia ohatr'izay koa ianao mitenin'Andriamanitra tsy mijanona mialina fotsiny amin'ilay fahalalana ao anatin'ny teny fa tian'Andriamanitra hiditra amin'izay tena fanambarana amin'ny tenin'Andriamanitra izay mba tena hoe azahoanao aina ao anatinao ao. Nefa andray ny tenin'Andriamanitra dia rehefa avy eo ny fonao efa malalaka, ny sainao efa miomana, ny fanahinao efa vonona hiditra amin'izany dingan'izantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tsapantsika hoe aika izany le teny, ay tena miainy, tena hoe tsapany anaty any hoe ay tena zay mihitsy le izy, tena zay mihitsy le izy, tena mahazo fiana. Zay le mihinana ny teny, zay le mahatsapa ny teny. Amen. Dia io le tenin'Andriamanitra ho ahatongavantsika rehefa miomana sy mandray ny teny ho tany tsara ao anatinao ka mo manala ny teny ianao fa mila n'izay tany tsara izay, mila n'izay tany tsara izay. Aiza hoe izany tany tsara anao? Tany tsara dia le fonao mandray, ny fonao mandray an'ilay teny. Ny tany tsy karakaina ve ka na misy rano areo dia ohatran'ny atobaka mandalo rano be fotsiny sa nefa lemba tany lonaka ka voatonga ny teny dia amoby eo aminao. Minao fa le faharony ianao
fanolona satria efa niomana ianao satria efa ao anatin'izany tontolo zany tsika dia hitonga vokatra eo amintsika ny tenin'Andriamanitra. Efa natsiriky ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe toeran'ny fanamasina ny tenanao. Fony zava-dalina zany ary mino fa tena hitombo sy hiaino andray an'izany ary amoa anatintsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-keraka ny Nazareta. Tsy hainao intsony ilay olona hoe tenenitiany manoloana ny tenin'Andriamanitra anankiray misy fomba maro ny andraisan'ny olona ny teny. Misy ny olona manetry tena manoloana ny teny ka manaiky isany teny, manaiky isany teny izay le tambonaka, manaiky isany teny itsy ny teny hiaina ny teny ka mitondra vokatra eo amin'ny fiainam-panahiny ary efa mitondra vokatra eo amin'ny fiainam-panahiny dia manimeo an'izay vokatra izay eo amin'ny fiainany, eo amin'ny tenany, eo amin'ny fiainany ara-nofo raha ohatra ka lazaina tsotra. Misy ny olona indray mifanehatra amin'ny teny tsy laitra ny teny hafa ny mety eritreretiny hoe ahoana kosa zany tenitenenina fa tena tsy aty zany dia tsy mitondra tsy mamokatra inona eo amin'ny olona izay tsy manaiky manetry tena manoloana n'ilay teny dia tsy hitondra vokatra eo amin'ny olona zany. Fantatra ny fiainanao ho tangonaka, fantatra fa ny fonao ho tangonaka ny teny hitondra vokatra amobe ary hitantakolaka fotsiny manodidina anao tena zanak'Andriamanitra. Amen. Tiaka mampibetsika ao an'Andriamanitra. Alleluia. Raha hoe misy dingana zany ny tian'Andriamanitra hidirantsika eo amin'ny teny. Dingana tian'Andriamanitra hidirantsika amin'ny teny, ny amin'ny fahalalana sy ny amin'ny fahazoana amin'ny tenin'Andriamanitra. Nampitondra an'Andriamanitra ny hira kazangely dia niroso tamin'izany lalana zany. Nisy ny fahalalana, nisy ny fahafantarana, nisy ny zavatra hoe ny atombohana. Mbola tsy raha ny hoe zavatra fitoriana filazantsara raha ny atombohana tamin'ny voalohany dia mety hoe fanasitranana mety tsy mbola raly tamin'izany atadito, tsy mbola raly ohatran'ny hoe spectacle, ohatran'ny hoe fifaliana sy spectacle tondrana ny tamin'izany fotoana zany dia avy eo niditra tamin'ny hoe rally de miracle, avy eo mbola talohan'izay mbola hoe fanasitranana, avy eo niditra kely tamin'ny fahagagana dia avy eo nandroso tamin'ny famoronana. Ankehitriny fa tao ampovoan'izay mbola hoe fahagagana n'aiza n'aiza, famoronana, fandresena mitorina amin'ny fahavokara-pamoronana zany rehetra zany manambara fa ny fitondran'Andriamanitra dia mandeha amin'izany fahalalana mandroso amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Na ny fisehoan'i Jesosy na ny fisehoan'Andriamanitra koa ara dia tahaka izany ihany koa, fa mila tsika liana, mila tsika hoe tena manana an'izay fo manetaeta sy fo misokatra amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay. Tsy mitony ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy tamin'ny Abraham. Tateo aoriana ary dia nisy fanontaniana voavalo hoe raha Jehova niseho tamin'izany fahasamihafany zany na ny anarany be dia be Jehova, Jaire, El Shaddai, Adonai, inona koa Rafa, Shama, Elohim, zavatra be dia be, anarana be dia be. Fa tonga amin'ny fanontaniana nisy fotoana hoe fa inona zany ny tena anaran'i Jehova, anaran'Andriamanitra, inona ny tena anaran'Andriamanitra? Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao milaza an'izay valin'izay. Misy tia alala ve? Misy tia alala? Halleluia. Misy an'izay anaran'Andriamanitra izay ao. Fa efa misy anarana, hatramin'izay io Andriamanitra io ary izay anaran'izay ny anarana tsy niova fefanazy hatramin'izay, hatramin'ny andro anontany.
jaune atao fafito ambin'ny folo andiny faraka ambin'ny folo zany rehetra zany dia miteny hoe mifono zavadalina ary tena mifono fahamarinana mapety atsika ary mety tsara ho atsika ny ao mitenin'Andriamanitra jaune toko fafito ambin'ny folo andiny faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao rehefa andeha zany Jesosy dia resaka tamin'ny mpianany dia zany tamin'izao ny lazainy ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary izao mankany aminao raha imasinao terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay atsika izy ny anaran'Andriamanitra terizo ireo amin'ny anaranao izay nomeny ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay atsika aika ilay anarana Jesosy anaran'Andriamanitra anaran'Andriamanitra nomeny ny zanany lahatokana rehefa tonga tetia-tany terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay atsika anaran'Andriamanitra efa trano zay kay Jesosy tehaka mampiresika ao an'Andriamanitra halleluia teny Jesosy hoe rehefa tonga tetia-tany dia miteneny hoe nomeny voninahitra ny anarana nomeny voninahitra ambony voninahitra rehetra teny sy anarana izay nomeny anao izy io fananana tsy hoe atao akilabao na hoe atao haingo-trano fa teny ampiasainao tamin'ny fahefana izay nomenantsika teo rehefa nyteny hoe anaran'i Jesosy ninona zany anarana izay nisehoan'Andriamanitra tany aloha-tany hoe Elohim na Donai na Shama na hoe Andriamanitra mpamatsy Andriamanitra velona mandrakizay Andriamanitra manasitrana Andriamanitra eo Andriamanitra mpamorona rehefa miteny ny anaran'i Jesosy ianao dia efa ao anatiny daholo izay anarana rehetra izay ka zay mahazava-dehibe sy mahasarobidy anaran'i Jesosy tehaka mafipetrika ao an'Andriamanitra rehefa miteny ianao miara amin'ny anaran'i Jesosy zay présent daholo izay anarana rehetra izay le anarana ekeny any an-tany satria na mifanahy masina ary mirana tetia-tany tamin'ny alalan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga etỳ-tany ekeny ny etỳ-tany ary ekeny any an-dany any ambanin'ny tany ihany koa izay anaran'i Jesosy zay zanak'Andriamanitra tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fa manana hery manana ny anaran'i Jesosy tsy fantatro mpandresenao amin'ny anaran'i Jesosy ary manan-kera avy amin'ny Nazareta izay zavatra rehetra izay dia manambaratsika hoe mifono zavatra sarobidy sy fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary mila mandroso amin'izany fahalalana ny teny zany tsika tsy mianona fotsiny amin'ny hoe fahalalana fa mahatakatra sy mahasapaka an'izany fahamarinana ny teny zany dia tahaka izay ihany koa amin'ny fiainantsika ihany koa hafa koa raha hoe mandeha amin'ny sekoly fanasitranana dia miandrana ny fanasitranana fotsiny fa hevery fa afaka ny mbola mihoatra ny fanasitranana no azonao fahasalamana amin'ny tomandavana zany hoe tsy marary tsony ianao zany ary mbola mangetaheta ihany koa afaka nataon'Andriamanitra zany fahavelomana tahaka ny Eli nke tsy maty fa Eli nalainy kalesy afo sy ny soavaly dia iny izy afaka ho fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy izy tivela sy masina ary manan-keraka ny Nazareta zay tsy mianona fotsiny amin'ny fanasitranana mety tongetony ny olona hoe mitady fanasitranana mariny zany fa mety hoe sitrana izy dia miverina any amin'ny tokantranona any any fiarahamonina misy azy any dia hoe sitrana fa rehefa aveo mety marary any dia mbola miverina ihany fa misy an'izay fahalalana mihoatra n'Andriamanitra zay mbola afaka hoe amin'Andriamanitra eny dia akapoka taminy ny fijaliany ny nanomboana azy tamin'ny azy fijaliana ny tondran'ny azy fijaliana zany rehetra zany dia ho amin'ny tombotsoanao amin'ny anananao ny fahasoavana sy ny fahatsarana ary ny fahasalamana mandritry ny fotoana izay ilainao afaka iainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy amin'ny Nazareta ary mihoatra noho izany ary mbola afaka ho velona ianao mandra-piavin'Andriamanitra eny aminao halleluia tiaka mampirisika an'Andriamanitra iafisakantsika alohan'ny resantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanoton'Andriamanitra hitondra ny teny dia iarikisany amintsika misaotra azy ary tena hoe tompo tia andro azy mitsahatra tonga eto bosena
fantatro fa manana ny mihoatra ianao ny eo amin'ny teninao, manana ny fanambarana mihoatra ianao ny amin'ny arena ny teny izay zarainao tia tompo androany manaraka ny teny magnetahita ny teny finoy avoaka tena hoe asapan'izany amano ny teny iaina ny teny atao anatiko izany asandato izay vavaka izay ary masina tsara indrindra mandeha amin'ny lalàna Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-keraka amin'ny nazareta. Misaotra indrindra tompo satria mbola mampianatra anay ianao avy tianao izay alala mihoatra ny amin'izay ambara sy ny zava-miafy ny teny ao amin'ny fanjakana indrety izay tompo malalaka ao anao ny fonay malalaka ao anao ny aminay manontolo mba ho tanolona ka ho tanitsara amo sy hitondra vokatra be eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiainam-pananay amin'ny alalan'ny voza efa afinao ny alalan'ny teninao ka ninonina tokoa mila fanasitana ny eto amin'ny toerana mbe efa afaka ny teny izay hisitrana tontolo satria ianao niotika an-tsehatra ianao miasa ianao no mia sy mijery anaitsika raha ihany iarahina manatsainy anao tontolo. Halleluja. Amen. Fiaka mampitsika ao n'Andriamanitra. Alléluia. Saotra betsaka pasteur amin'ny fanekenao tonga sy ny nandraisanay ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao fampianarana izay matoky fa niraisy ny assemblée ary efa misady vokatra satria Andriamanitra tsy manirakiraka fotsiny izao tena raisinaoty Andriamanitra tsy maniraka olona hitory-teny tsy manaraka ny signe miracle ny prodige averiko Andriamanitra tsy maniraka olona hitory-teny fotsiny pokatsy zany fa tsy maintsy misy signe miracle prodige raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy mba ataovy mihitsy zay anakaranao hoe eo amin'ny fanatrehan'ny ray ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra raisiko androany andraisanao an'ilay izy. Amen. Mbola mamerina fiarabana ihany mety efa ty ampovoantsika fa mbola mamerina fiarabana ho antsika izay ao ambadiky ny radio na iza na iza misy ianao ny any USA ny any Allemagne ny any Italie ny Grande-Bretagne teritsika n'Andriamanitra fa belabela miaraka amintsika natsika ny ao ambadiky ny telefona Madagasikara France eraky France misy be da be ary zay efa hitatsika eto zany fa dia tsy maintsy hiparitaka tsika. Amen. Fa zao kosa aloha anankiray ny antony sekoly dia misy fampitana misy fampitana connaissance ao anatin'izay ringana ny olo kosa izy Andriamanitra raha vao tsy misy fahalalana raha vao manque de connaissance izy mon peuple périt nantona nangalan'Andriamanitra ministère tahaka ny loatra izao dia tadidio fa sous pression foana ny zanak'Andriamanitra voageza foana izy taiza zao nahitantsika zany taranak'Israely tena kaikiny hoe zanak'Israely manan'Andriamanitra velona nefa nampandevozana Egyptiana 430 ans tsy fatan'ilay Andriamanitra fa nisy fotoana nisy olona anankiray tonga saina hoe tena tsy tokony ho andevy zany zay rehefa nijoro olona io niantson'ny Mosesy izy navoaka sa tsy navoaka tafavoaka niaraka tamin'ny diplé mihitsy nasesy tao Egypta fa tsy maintsy tafavoaka androany ianao tonga edikosena mbola verika any fa ninonina zay zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao tonga soa ianao eto amin'ity toerana ity aminaran'izay tsy le toerana mahagaga fa lasa mahagaga le toerana satria eto ianao. Amen. Satria amin'izay toerana misy ianao dia misy an'Andriamanitra. Alléluia. Zao le tadidio izay le tenentsika teo hoe raiso ane le Korintiana resahako anareo teo hoe le zao hoe raiso ao amin'ny Korintiana voalohany le toko fahaenina teo manomboka 19 verset 19 fotsiny vakiantsika io izy. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Tsika zany rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra dia zao tadidio tsara tsy tompony tenantsika tsontsika fa izy no miantoka atsika zay tadidio tsara zay. Ianao raha ohatra ka mbola tsy zanak'Andriamanitra androany mbola tsy manana ny fanahy masina io mbola
mbola hainao ihany no tompony tenanao dia mbola mesay ihany ane anao sainy mbola rozy mipenipenina ihany ane misy fotoana ane tsika kristianina rehefa misy mijery ny olona ohatrany hoe olona dala zany tsika indraindray minomino foana raiso ny tenin'andriamanitra vetivetika raisinao tena raisinao tena kaikinao mila mandrainao teo amin'ny sekoly so dia tratra ny contrôle continu dia avy eo mipenipenina aiza moa le verset iny paster ane amen'le izy fa hitany satana oponao ve le izy haitsika tsara mihitsy nisy fotoana jesosy Luc 4 na Matthieu 4 tonga vany satana nitenté 3 fois fa tonga dia il est écrit foana nivoaka teny am-bavan'i Jesosy il est écrit voasoratra tao am-pony le izy fa tsy vitany noty fotsiny sy fitondrana baiboly iliko mihitsy anao anana baiboly foana ary hitondra baiboly dia hisaintsaina n'indrandra manalina mba hatonga n'le vokatra ao anaty baiboly ho tonga fiainanao ihany keo fa zao neny Jesosy dia hozy izy il est écrit 3 fois izy nyteny il est écrit hozy izy satana tsisy fika ndao hoe ndeha inona ny tanjo satana amingy anany Jesosy satria Jesosy le voasoratra fa izy le adama faharoa ny adama voalohany mola midarabika le charnel fa ny adama faharoa le spirituel tsy midarabika mandehany ianao araka mifanahy Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 9 mandehany ianao araka mifanahy dia maninona voatohatra ao ny aranofo le adama voalohany tsy maintsy maty mba hahafahan'le adama faharoa manjaka sy manapaka amin'izay ianao rehefa tsy afaka anjaka mihitsy raha tsy maty le adama voalohany tera-baovao ianao teraka ao amin'ny Kristy jaona voalohany toko 5:4 1 Jean 5:4 jaona voalohany toko 5:4 1 Jean 5:4 naran'i Jesosy fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino an' Jesosy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra amen ianao te handresy tena kaikinao ianao ve te handresy malalaka hoe ny lalana atoronao le izy andao ho tonga zanak'Andriamanitra ny antongavanao ho tonga zanak'Andriamanitra tsotra ho an'ireo izay nandray azy izy dia mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra jaona voalohany toko 12 jaona voalohany toko 12 raisinoty reny ten'Andriamanitra reny ataovy ary saintsainao andra manalina aza manaiky raha tsy revele amin'ny fanahy masina hoe inona ny tianao ambaraniko amin'ity verset biblika ity mbola tsy hiainako le izy tsy maintsy hiainako le izy androany ianao raha vao tsy miinsiste zay molona be connaissance mihoatra anao dia hanapaka anao foana eo nataontsika izay tamin'ny école de solution tamin'ny efatra ny olona manana connaissance dia midomina ho an'ny amin'ny olona izay tsy manana connaissance ka ianao sao dia manana verset biblika fa tsy manana connaissance an'ilay Andriamanitra nanoratra an'ilay verset biblika fa ianao rehefa manana les connaissances an'Andriamanitra mihitsy satria avy amin'ny esprit de Dieu Ésaïe 11 verset 2 Ésaïe 11 verset 2 izy l'esprit de l'éternel izy l'esprit de sagesse izy l'esprit d'intelligence izy l'esprit de conseil izy l'esprit de force izy l'esprit de connaissance alors connaissance dia ary izy l'esprit de la crainte de Dieu reo le fanahy fito an'Andriamanitra reo le jiro fito an'Andriamanitra amin'le chandelier d'or reo tsy maintsy mirehatra ao anatin'ny lieu saint anao reo ao anatin'le amanao reo manazava ny amanao restauré tanteraka ianao zay ka zao voalaza 1 Jean 5:4 teo averiko amin'ny teny frantsay car tout ce qui est né de Dieu tena hoe né de Dieu tsika zao teraka tamin'ny dada sy mama daholo tsika reo tsisy afaka mandany zany fa Jesosy niteny tamin'ny Nicodémos eo amin'ny jaona toko 7 tsy maintsy tera-baovao ianao izy tsy maintsy tena kaikiny hoe tsy maintsy raha vao tsy tera-baovao anao dia tsy mahita dia avy eo indray ozy izy raha vao tsy mahita ianao tsy afaka nihiditra zany hoe misy olona mahita fotsiny fa misy olona tafiditra mihitsy point samihafa zany misy olona mahita any palais de l'Élysée fa misy olona tafiditra tsika zao ohatra mbola tafajery fotsiny fa ho avy ny fotoana hitady le président dia tafiditra tsika afy zay zavatra zay ka misy ny olona mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa misy olona tafiditra ny olona tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra no antsoina hoe zanak'Andriamanitra ka so anao dia mamonjy réunion tafiditra ao anatin'ny ambiance be da be fampianarana omaly moa zany ohatrany hoe
isan-kazo mazany misy ohatrany hoe fampianarana fona aminareo fa tsy ohatrany hoe tsy ataon'olona rehetra l izy fa zay olona hoe kitian'andriamanitra zany hoe reto ty zavatra ty ho an'ny evangelista sy ny karazana zany no atsoa normaly dia nisan'izao miteneny fanahy masina hoe zao tsara le niteneny hoe vetivety zao tsara le teny tamin'izay hoe ny fanananao le autorité sy ny fidiranao zany ao anatin'le fanjakan'andriamanitra dia rehefa ampiasainao iny dia milibere anao dia midélivre anao dia manao asa tahaka an' jesosy ao ianao vao tena hoe héritier d'Abraham héritier ary co-héritier héritier de Dieu dia co-héritier de Christ raha tsy tafiditra ianao tsy tonga héritier mihitsiny be da be ny olona faly be da be mihitsiny ozy ny fanahy masina be da be ny olona faly amin'ny ambiance dia maka olona izy amin'ny utilisation amin'ny moyen charnel dia zao zavatra teneniko anareo raisinoto mihitsiny zay olona sotominareo amin'ny moyen charnel dia hiaina amin'iny charnel iny izy dia tsy ho tafavoaka mihitsy izy tsy tombo mihitsy izy ary rehefa tsy tombo zay izy dia maniny ho faty l'esprit maty l'esprit dia mbola esclave any izy be da be ny olona mamontsy fivoriam-bavaka be da be ny olona misasambola miaraka amin'ny chrétien fa reo vao tsy ampianarina mihitsiny izy hitombo miaraka amin'ny Kristy miaina le ten'Andriamanitra eto tantsika mety miara-mipetraka ohatr' zao fa reo fa tsy tonga zanak'Andriamanitra tanteraka ianao tsy afaka hitoetra sy hiaraka aminy amin'ny fiainana mandrakizay zao nefa programman'Andriamanitra tena kaikinao zao nefa programman'Andriamanitra ny fanapahana mihitsy hoe dia efa ity an-tany nomeny ho andreo zanany dia mety mitentsika hoe ahoana azy zany fanapahana zany ko jereo manjanjaka be mihitsy satana manjaky satana satria izy naka sy nandrombaka ny fahefana sy lasa le teny tanan'le prince tamin'ny voalohany Adama ny sotominy ankeriny teny ampelantanany Adama le izy dia lasa izy ny prince de ce monde Jesosy aza miteny hoe le prince de ce monde arrive izy izy mais il n'a rien en moi ianao koa tokony misy an'izay hoe il n'a rien en moi zay c'est Satan et Satan zany il n'a plus rien en moi tsy afaka hifikitra mihitsiny izy tsy afaka anao ninina aminao tsony izy satria efa établi ao anatin'le esprit anao le temple efa tonga amin'ny fanahy masina iny hiédifier le royaume ao anatinao amen teneno akaikinao école de guérison tempolo fanahy masina teneno anao amin'ilay Corinthiens 6:19 teo averika any ne savez-vous pas izy que votre corps teneno votre corps souligne ao mihitsy votre corps izy tsy niteny hoe votre esprit fotsiny na hoe matetika manko ny olona hoe zay zavatra ny momba ny esprit any fa mivatana tsy maninona fa zao ngamba ny sitrapon'Andriamanitra ngamba ny aretina tsy fahalalana ny expiation tsy fahalalana ny asan'Andriamanitra sy ny asan'i Jesosy setỳ ambony tany no mahatonga ny olona miteniteny foana ohatr'izany hoe za ngamba ny natao hoe i Paul niteny hoe ty le charte dia ty ngamba ny anaty teny akaikinao hoe miala ny aretina fa tsy charte ndraindray vao ianao ny mamaty teny dia reo vao mamaty teny ianao dia manino tonga satana manampitrotraka anao miampy le copain izy vien ozy izy fa misokatra ny lalana zany hoe nisy satana anankiray nisy devolikely anankiray tafiditra dia io anao reo vao miteny hoe zao ngamba sitrapon'Andriamanitra miantsy fito izy fa dia mbola kely tonga dia roay dio mivaravarana tadidinareo tsara le fanoharana momba le zara kely amin'ny voalohany le izy le zara kely dia nilangolangony tamin'ny be resaka teo teo mivaravarana le mpiambina tena kaikinao ianao le mpiambina dia io tsy fantatrondroala izy satria nasaina ny ambina an'le toro zany le zara sy ianao dia lasa le roana no nanitatra ny royaume dia ianao ny ambina an'le toro tena kaikinao le toro le foko dia misy fotoana misy péché kely péché mignon rehefa péché dia péché mila ibebahana dia nampidirina ihany le satria tsy hitany roi satria roi any ekinady dia ampidirina ihany le zara hoe hiakatra eny amin'ny toro ony dia hijerijery an'le royaume kay le zara ty ka ina ny ataony efa manana vina sady izy anapaka eo amin'ilany eo fa izy tsisy saina mihitsy le rangasy le raha matony ambona le toro efa na satana raha ne mamina vina ny anapaka mamina vina koa izy
fandroany ny vinan jesosy no tateraka dia iny dia niditra dia isanandro dia niditra dia rehefa rany adino hoe tafiditra tany ka le zara dia tsy navoaka rehefa lasa dragona be vao eo vao tonga say ahoana ny amoahana an'ity afa-baraka androa io fa zao zay le souverainten'Andriamanitra ihany koa izy mitondra ny salut dia avoaka ny maty tao le dragona androany niny na dragona tafiditra teo amin'ny fiainanao zay faran'izay pitina aretina faran'izay kely indrindra ka hatrany amin'izay eritreretiny olona fa tsy sitrana rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à celui qui croit amin'ny anaran'i Jesosy raha sady zany hery zany sekoly any androany sekoly mba hanampianarana anareo andraisanareo andraikitra ihany koa hoe zandray dia salamako ho avy zao ririnina tsy hainao mihitsy tsy hainao ntsony tokony hitako hoe za tsy miteny hoe aza manao cachine aza manao blouson sy dodona sy manteau mila manao tsika satria mivatatsika koa lasa mivaingana fantatsika fa lalana ary lasa mivaingana aty fa zao ny fahendrena dia zao rehefa misy tady voaka ny aretana tady anarana loatra ohatra hoe miroroka kely nylelo satria mangatsika loatra roay sahady satana tsy manapaka eo amiko zany ianao taloha anao mety nanapatapaka fa manomboka zao dia azo au nom de Jésus taty Hortense nijoro vavolombelona tonga saina tampoka izy tamin'ny herin'ny lahady ozy hoe ohatray ozy izy ary io izy io ary zato koa izy hatramin'izay nanarahako sekoly teo fanatrehan'Andriamanitra tsy narary tsona izy ary tsy linina fanafody amen zany ny fanatrehan'iray zany ny fanatrehan'Andriamanitra io tao fanatrehan'Andriamanitra anao fa tsy fanatrehan'ny pasteur na mopera na masery fanatrehan'Andriamanitra le izy fanatrehan'ny rainao le izy satana tsy mahazoro tsony miakuze anao zany hoe satria anao nanao an'izao dia marary raisy ny fanasitranana anao tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy eto izy androany manasitrana anao ny teny momba ny anaran'i Jehovah tsika teo tamin'ny alalana pasteur zao ohatra hoe Jehovah Rafa ao anatin'ny anaran'i Jesosy le izy psaume 138 verset 2 misy an'izay fa ny anaranao rehetra izy ny teninao izy dia nataonao ambony noho ny anaranao rehetra ny tenin'Andriamanitra nefa dia fahintsika tsara mihitsy fa Jesosy le teny tonga nofo izy le teny manasitrana indray androany alleluia ao anatin'le 1 Corinthiens 6:19 veryntsika violation de territoire na usurpation de bien d'autrui na détention illégale dia manino source de conflit androany tena mitady problème mihitsy satana raha mbola mitady conflit amin'Andriamanitra mihitsy izy raha mbola mitetatetatongo indray androany averina ny violation na territoire l'usurpation na bien d'autrui na détention illégale dia manino source de conflit fa zao nefa vaovao mafaly tsika dia habitation de Dieu amen 2 Timothée 1:14 2 Timothée 1 verset 14 mba fantatrareo hoe mba conscient zany verset zany ve zay 2 Timothée 1:14 amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy dia ilay zavatra tsara natolotra anao dia terizo amin'ny fahaizazan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika garde cette bonne chose qui t'a été confiée par l'Esprit Saint qui demeure en nous qui demeure aiza izy en nous fanaraka tsara tamin'le 1 Corinthiens 2:16 teo dia raisiko hoe Jean 14 manomboka verset 21 Jean 14 manomboka verset 21 ozy izy anaran'i Jesosy celui qui a mes commandements et qui les garde c'est à celui-là c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je manifesterai à lui verset 23 Jean 14 verset 23 et Jésus répondit et dit si un homme m'aime il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui amen aiza izy mipetraka ao anatiko sy ao anatinao oretao ho an'ireo zay mbola tsy manana mbola tsy narain'i Jesosy tompo amonjy fiaina manokana raha iso izy dieniny androany ary zao dia zao aza misalasala aza mametra-panontaniana hoe raha pitsona raha afaka pitsona mbola miandry an'izao miandry an'izao fa alao tonga dia menan'Andriamanitra ny titre de propriété ny esprit anao mba établisseny an'io temple du Saint-Esprit io androany ny Saint-Esprit miditra ao voaloha dia izy miorganize izy manamboatra ao Genesis toko voalohany andiny voalohany sy faharoa dia ozy izy
informe vida ozy izy ny tany tamin'ny voalohany fa tonga amin'ny fanahy masina tena akaikinao misotranao a fanahy masina manaiky ianao a fa ninonina tsy tanteraka atao anatiko a dia mandrosoa atao anatiko tonga soa ianao a amboary a amen dia jereo tonga amin'ny fanahy masina nanao visite de lieu an'ilay informe vida rehefa vitany 1 2 3 4 5 6e jour dia nanino ozy izy Andriamanitra hoe dia hita amin'ny fahatsara indrindra zany ka androany Andriamanitra faly tsy tapitra ty journée androantsika ty mbola misy adiny enina vao tapitra ny journée mifaly miarabanao a fa hita amin'ny fahatsara indrindra ny fiainanao tonga any amin'ilay taoko ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy zao zanak'Andriamanitra ianao fa mbola tsy zanak'Andriamanitra ianao dia ianao le ahitanay fotsiny fonako tsy midehaka fa mitaza fotsiny ianao fa izahay dia efa tafiditra rehefa miditra ary ny antony ny invitenay anareo na anaty radio nareo na ambadika telefona mindao aingana manipitady zay a andao aingana fa spirituel ty resaky ty amen spirituel ty resaky ty fa Jesosy mihitsy no miteny fa zay mitandrina ny teniko zay mihainao le teny zay le tena hoe verset biblique reny raha horaisinao noty tsy ampiarinao dia tsy ho hitanao mihitsy le Andriamanitra velona ao anatinao tsy tsapanao mihitsy hoe ohatrany ahoana zany temple ny Saint Esprit zany famerenana kely ho antsika zay vaovao tamin'ny andro Mosesy a dia any amin'ny manomboka Exode 25 a ka hatramin'ny Exode 34 any vakio daholo zay noentin'Andriamanitra mihitsy Mosesy hoe miakaranao ny tendrombohitra ozy izy tendrombohitra Horeba dia rehefa tonga tany dia izy nampiseho any Jerosalema vaovao dia nisy ny tabernakely zay ho hitantsika tena hoe kaikinao ho hitantsika dia zao tena tendrombohitra dia ozy izy matsy Mosesy ndany ianao midina dia ataovy a ohatran'io hitanao io a ety ambony tany Mosesy ny nanamboatra ny tabernakely voalohany tena kaikinao hoe natao tanana tamin'izany mbola hoe temps d'assignation dia resaky midina ny nuée a dia misy ny gloire de Dieu a dia miresaka fasafasy Andriamanitra sy Mosesy zay le temple tamin'ny voalohany tamin'izany dia efa nisy sady ny lakour zay hidiran'ny zanak'Andriamanitra dia efa nisy ny lieu saint zay afaka hidiran'izy rery any ny sacrificateur zany hoe ny arona sy ny taranany any ary misy ny lieu saint zay arakaraka ry alona zay tendren'Andriamanitra io zany olona anankiray miditra any anatin'io temple io dia mivoaka avany dia avy eo mena Mosesy dia afafy Mosesy dia izy hoe mandritry ny herintaona dia voasarona fa tsy voafafy voasarona le fahotanao dia taritin'Andriamanitra indray dia amboarin'Andriamanitra indray dia tahian'Andriamanitra indray fa asakanena tsy maintsy miverina ohatr'izay foana dia nanomboka natsarain'Andriamanitra le izy rehefa nahita olona araky ny folo izy hoe Davida ny anarany dia izy hoe amin'ny alalanao izy izy a rehefa nananetahita amin'izay Davida hoe zavy izy hipetraka atao anaty palais nefa ny anao izy izy eo anatin'le tente d'assignation satria le tente mbola niaraka tamin'ny Davida ihany satria mbola ancien testament tsika dia izy permettez-moi izy izy Dieu a mba honoreko anao mba hanamboarako temple dia izy Andriamanitra ny tananao efa maloto raha loatra fa alao ny zanakao izy dia Salomona no nanangana ny temple ny Jerosalema raisinao zany fa ilainao zany tantara momba Mosesy momba ny Salomona zany fa tsy ho azonao mihitsy ny momba n'le hoe mahatempolin'Andriamanitra anao fa rehefa hainao zay momba ny tantara Mosesy momba ny tantarany tempolin'ny Jerosalema dia hainao tsara mihitsy amin'izay ny kolokolo an'io tempolin'ny fanahy masina io zay hainao tonga ary Salomona dadako izy efa nanangona reto aoreny hoe volamena vola fotsy bois précieuse namboarina bois précieuse afady namboarina le temple tanteraka le izy mitady an'Andriamanitra indray Salomona nidin'Andriamanitra izy eto amin'ity toerany ity ny anongilanako ny sofiko izy izy dia nanomboka nitoetra indray Andriamanitra tonga tany amin'ny andro ny Jeremisy Ezekela dia ozy izy hoavy ny fotoana ozy izy satria nanomboka nananika tao Jerosalema amin'izay ny Romanina dia nanomboka potika ny tempoly dia le rindrina le mur de lamentation jiosy sisa ny tapajanona teo dia Andriamanitra tsy nanangana antsony hoe andana antsangano indray tempoly vaovao tena kaikinao hoe tsy ao anaty baiboly intsony zany finoana kristiana ry zantsika fa tsy finoana jiosy finoana jiosy hoe mbola nangana troisième temple indray izy ny premier temple tamin'ny Mosesy deuxième temple tamin'ny Salomon ny troisième temple hoe fatsoatsony fa tsika tsy miandry an'io fa zao ozy izy Andriamanitra tamin'ny Jeremisy Ezekela ny verset omena anareo ely le izy satria fotoana koa sady mandeha dia jereo tsara
ozy izy amin'izay ho avy ny fotoana hitoetra ao anatin'ny tempolo tsy natao tanana iza le izy sasenao izy tena nomboka naniraka an' jesosy amin'izay izy de izy zay nandray azy dia nomeriery tonga zanak'andriamanitra dia 1 Corinthiens 6 19 le nyteny antsika teo 19 sy 20 dia ozy izy tsy fantatrareo hoe izy fanareo tempolin'andriamanitra ary vidiny tamin'ny vidiny lafo dia niaingy tempolo ny fanamasina ianao ka tadidio fa le nikornao io raisinao ty le lakoro ao anatin'ny tempolo dia nikornao le liosain ao anatin'le tempolo dia ny amanao ary ny liotresain dia ny aiza ny esprit anao andriamanitra zany tondra ny fanatrehana izy dia any amin'ny esprit anao izy mahakasika any amanao dia mikolehatra any amin'ny koronao amen ka nidika an'izay tsisy resaka na tianao na tsy tianao na resy lahatra ianao na tsy resy lahatra fa raha zanak'andriamanitra ianao delivrena ny amanao liberena ny amanao miaramain'i jesosy ary salama ianao hatrany tapolokatra ny faladia satria azy ianao ary propriété ianao inona le vakitsika teo le fampahirezana ame fanamasinao antsika teo violation de territoire sy ny usurpation d'un bien d'autrui ozy izy détention illégale dia manino source de conflit mitady olona ny satana raha kitikitika anao raha tena zanak'andriamanitra mitady olona ny satana fa tonga eto amin'ity toeranyity ianao mampanompon'andriamanitra voaositra ametra tanantsika rehefa avy eo niza maraza raisy fa fanasitrananao raha mahavita manasitrana olona ray izy vita ny manasitrana antsika trany tapodokatra ny paladia tsy ampy ary tsika ireo tsy ampy tena hoe kaikinao tsy ampy isa ary tsika aza eritrerita mihitsy hoe nisy fotoana jesosy nandeha teny dia nisy nikasika lama dia hoe nisy heriny ala dia hoe niena le hery tsy andriamanitra be hery mihitsy izy ary tia nitsika sy anao zay ny anampianarany atsika naiza niza metrantsika tana ny disitrany ireny ho andreo zay mino zany fa ho andreo zay ametra tanana koa anjarany koa mandray n'ilay fanasitrana za tsy andro ny finoanao miactive ny finoanao a zao fa za tsy andro ny finoanao fa ampy ny finoko hoetiko aminao ny tena dia mametra tanana dia sitrany ianao tsy za reny mety fa misy pasteur telo zay atao ametra tanana mivavaka zay rehefa avy eo tsy maintsy tena hoe tsisy fika efa tsy maintsy satria miviole territoire satana alleluia ny autre personnalité zao am'izao tontolo zao rehefa hoe irendre visite dia inona ataontsika mireserve tena ako hoe 200 francs tsika tena ataontsika en ordre tsara ao anatin'ny trano misy mamoaka volytsika miambelirany environnement tsika avoakatsika daholo zay coupe précieuse rangée tena le au fond du buffet le tsy azo kitihana satria manino hoavy ony anao visite ony le haute personnalité feriny akaikinao hoe andriamanitra hoe ray zanaka fanahy masina tetoetra ao anatinao sokafo fonao alamino mitsahary ianao anaran' jesosy io za teo hoe ny fanahy masina ozy izy tsika teo any amin'ny genesis toko voalohany andininy voalohany sy faharoa informe vite fa rehefa isan'andro dia ozy izy hoe ozy izy andriamanitra mihitsy ny teny cela est bon pendant 6 jours izy cela est bon rehefa namboatra ny olona izy tsy mivoaka tamin'ny tsony le cela est bon satria tena tonga dia ozy izy za tsara ampanao tsara satria olona no ariko araky ny endriko sy araky ny tareha dikan'izay izy tsy marary dikan'izay aloako tsy marary jesosy ninninona ho mbola very koa ndraisiko lesy fahefana ho andreo zay mbola mararary zay reradreraka ho andreo zay mbola manaintaina mialy satana amin'ny anaran' jesosy ary tsy maintsy mialy izy satria rehefa ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianao hoe teo zanaka hoe tena ianao teo zanaka ianao fa tena ho an' jesosy aza manimitra mihitsy hoe aleo i pasteur any so dia mba efa renesinao le tenin'andriamanitra lakolosy androany za tsy mindena lakolosy farany fa misy lakolosy manena androany dia mbola tsy trompeta amin'ny manena fa dia mbola lakolosy aleo tonga dia manolo teny fa rehefa trompeta amin'ny manena tadidio tsara fa efa lasa zay tandremo so présent anatin'ny assemblée nefa tsy mandray an'le héritage tandremo zay misy tena tia milona ao anaty ambiance eo maly ny teny amin'ny ankizy hoe jereo tsara ny ma fa misy ny mpanompon'andriamanitra ndraindray lasa variana dia lasa dilo fifandraisana dia lasa star de ce monde ndraindray dia lasa célébrer le monde ndraindray
dia lasa adino le tena hoe fitondranany olona eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny adoration sy ny louange nefa dia zay misy tanjona mihitsy reny muzika le hirantsika ireny misy tanjona hidirantsika psaume mba hidirantsika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra satria rehefa fanatrehan'andriamanitra vita ny zavatra rehetra amen ianao rehefa manana an'izay fotoan'izay sainana sy finoana zay vita ny zavatra rehetra dia ohatran'le rangahy ihany koa noentin'ny olona anankiefatra izy efa tsy ninontsona ho sitrana fa aza avelao zaho faty eto ambonyity brancard ity fa ile efatra amin'ny rahalanana iny nosokafa mihitsy ny trano misy an' jesosy dia nampidiriny le brancard devant jésus dia gaga jésus mihoatra lavitra nonareo reo tolo reto fa mitsangana ianao beton voandrinao dia lasa ianao mandeha androaniko tsy taky nidiranao tetsy nivoanao teo nivoana eo taminaran' jesosy raha mety reraka ianao vizaka ianao bedany satanata mifatorana sy mibedany zioga sy fatorana isan-karazana ianao briseko zany amin'ny anaran'eran' jesosy un point c'est tout tena kaikinao un point c'est tout satan dehors hoe ka tsy haiko ninina état d'esprit anao na état corporel anao reraka salama sy ny karazana tsy avy amin'andriamanitra io fa roay tsy avy amin'andriamanitra zany io fa roay oa mazava manaikinaiky zany vatiko nisy fotoana nidongodongo kely le ohatra hoe tena mazefazefatra ty fa orikory roay dia mitsanganany teo misy fotoana forceko andana mitory vita le fitorina tena soa ihany fa tsy zao zany tsy vo zao zany akory fa nisy fotoana hoa tratran'izany satria ndraindray lasa le mifampidongodongo kely eo dia ndraindray lasa sentiment le izy ny sentiment ny sentir ny sens mentir satan brûlé an'io foana io charnel io foana brûlé dia manino tomber dedans foana ny olona fa androany efa fantarina anao fa vous êtes et votre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en vous et en moi que vous avez reçu de Dieu aussi vous ne vous appartenez point à vous-même izy any efa an'andriamanitra androany efa nanolo tena hoan'i jesosy daholo zany zay mbola tsy nanolo tena manasa anareo hoe hitsangana dia hivavaka tsika hoan'izay eo ambadiky ny tonga dia mitsangana daholo mihitsika ny tena marina dia avereny zao vavaka zao atsika zay mbola tsy nanolo tena hoan'i jesosy kristy tompo na manatona mihitsy aty anoloana aty aza menatra raha mbola misy tsy nanolo tena fa ho azony jesosy raisiny jesosy ny territoirany ny fonao sy l'esprit anao amen efa nanolo tena hoan'i jesosy daholo any tsika eto alleloia efa nanolo tena hoan'i jesosy alleloia fa averitsika zany famerenantsika ohatrany hoe famerenana famakina le titre de propriété hoe je suis la propriété de Dieu asandrano tony tananao dia mivavakytsika eo anareo zay ambadika ny radio dia atoloro ny tenanao an'andriamanitra Romains 12 verset 1 tena ataovy an'andriamanitra le izy fa tsy hoatso anao za tsy mila mivatanao fa ny vatako ampy atsara amen mivadiko an sy ny zanako ampy atsara fa hikarakaranao andriamanitra avereny zao vavaka zao azy jesosy eo reko ny teninao fa tsy afaka misitraka fa ahita fotsiny ny fanjakan'andriamanitra sy ny heriny sy ny fahalebiazana raha tsy tonga zanakao ka misaotranao a jesosy ary mbola tolotro mamerina ny fanoloram-tenako a ho propriété anao ka hatsangano fanahy masonao ny tempolony ray ny tempolony zanaka ary ny tempolonao afanahy masona dia ny tempolony Kristy mifona aminao a raha nanao tsinitsina ny tokotaninao ny tokotanin'ny tempolonao dia ny vatako mifona aminao a raha natoko ny olona fa tsy natoko ny tanan'andriamanitra sy matoko ny tenin'andriamanitra zay efa nilaza fa izy ny tonga nofo ary izy ny tondra ny rofy izy ny tondra ny daroka izy ny tondra ny felotsilo
mba hatonga nyreo a marika miraisiny tamin'ny fampijaliana taminy a fanasitranana ka tompo alamino ny tokotany ambo azy ze symbako rehetra fa diso teo anatrehanao ho amin'ny fitoarana masina koa dia ny amako délivreo a Jesosy ninina jiro zay tsy avy amin'ny fanamasina ninina afo zay tsy avy amin'ny fanamasina dia vonoko ankehitriny amin'ny anarana Jesosy ary tsy ekeko tsony amin'ny anarana Jesosy fa fanamasina reo afo fitinao les esprits de l'éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de Dieu brûle à l'intérieur de moi. Libéreo tanteraka fanahy masina. Ninona manana sandoka zay tsy tokony ao anatin'ny tempolinao dia ariko fa masiso ary tsy mahasoa ary eo amin'ny efitra masina indrindra dia tonga soa ianao fanahy masina. Atsoko ny rano sabidy izay manadio ahy manafaka ao anatin'ny zioka manafaka ao anatin'ny fatorana satria ao amin'ny fanatrehany ka misaotra anao aho fanahy masina fa tempolinao anio ary mandrakizay sorato anatin'ny boky ny fiainana ny anarana isao aho isan'olom-bovony fa tsy tiako fotsiny ahita amin'ny fanjakanao fa te hisitraka te hanafaka ny olonao te hijovavolombelony anaranao misaotranao Jesosy fandraisinao velany heloka nosasainao ary nomenao amin'ny fiadanana zay raisiko ankehitriny amen. Azabidina ny tananao favataonao raha masina aminaran'i Jesosy Kristy tompo ndreto zay ty mifolinao ary amin'ity école de guérison androany ity apartao ny osotry ny guérisaonnao androany guérison sy miracle angatahako fanahy masinao mba ampiasanao amin'ny taran'reto pasteur reto ary efa metran-tanan'izay dia miherinao ny epite le vidivina ny epite ka ninonina mort ninonina fahafatesana ninonina aretina dia miala ny anaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy araisinay ny hery sy fahefana amin'ny anarameran'i Jesosy araisinay ny hery sy fahefana amin'ny anarameran'i Jesosy Kristy tompo ninonina esprit impure zay ao ambadiky ny aretina rehetra dia miala ihany koa sy meso zany amin'ny anarameran'i Jesosy misaotranao zay Jesosy Kristy tompo misaotra sy makasitraka anao aray isaory Jesosy mirestauré any aminanao izy mirégénéré ny esprit anao izy à l'œuvre izy manamboatra ny temple anao à l'œuvre izy manome hero anao fa ninonina zay tsy hitrapon'Andriamanitra dia ho hitanao tokoa fa tsy ho ao aminao ntsony izy androany. You send your and heal my
marary a manatona tia androna avy pasteur ohatra zay marary zay reraka manatona metratana miara-maherin' Jesosy miara-maherin' Jesosy Kristy tompo va Nazareth. Tout esprit impur sort au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, je vous réprime au nom de Jésus. Raisy ny herin'ny fanahy masina amin'ny anara-maherin' Jesosy, raisy ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, ary raisy ny aina amin'ny anara-maherin' Jesosy. Ninona fanahy maloto, ninona aretina ao anatinao a, hiala amin'ny anara-maherin' Jesosy ary tsy miverina intsony ny anara-maherin' Jesosy. Ninona izay mibloqué ao anatin'ny respiration anao a, tonoiko amin'ny anara-maherin' Jesosy ny fialana zany, miala Satana amin'ny anara-maherin' Jesosy. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. T'es malade? Vraiment, c'est ma mère, mais une chose que c'est tout. Reste une fienne dans la maison de Jésus. Reste une fienne dans la maison de Jésus. Toerana anatinao ny fanahy masina ary mandroaka izay tsitrapony rehetra ao anatin'ny cornao izy amin'ny ara-maherin' Jesosy. Tonoka amin'ny ara-maherin' Jesosy. Ninona ny fikifikotra atao anatinao a, tonoka ny fialana zany. Inona fanahintainana zao ankehitriny zao dia mitsarotra amin'ny anara-maherin' Jesosy va Nazareth. Tonoka ny fiadanana sy ny fitsarana ao anatinao ary tonoka fanasitrana felo. Fa ninona voateny sy voambary mety mirenesy ny sofinao a, tsy voatenin'Andriamanitra zany a. Fanadefany tena Andriamanitra andao manasitrana anao reso ny fanasitrana anao na Jesosy. Amen. Mety aminazy aza mamono tena zany fa conseil omeko anao a, mivavah oziko taminazy tena mivavah dia ozy hoe j'en peux plus na dia vavaka zany ozy tsy haiko mihitsy zany dia toe zany za dia reradraraka ohatrany hoe tsy hitako lefa dia niantsony Colombe a dia nitantareko tamin'ny Colombe le izy dia avy eo moa rehefa niantsony Colombe patron Colombe zany tonga tamiko tana telefôna dia eniko hoe nipasiny Colombe tamin'ny pasteur Tomy tamin'olona rehetrarehetra dia za koa be asa be dia efa nisy posiposy kely a dia teo dia eniko le messagen'ny pasteur Tomy dia rehefa avy eo niantsony nanatona anazy. Dia rehefa nanatona anazy a, niova ny tarehany. Tsy ohatran'ny tarehy hitako tamin'ilay za nahita anazy tamin'ny voalohany za nanatona anazy iny. Dia avy eo zany nitantareko taminazy hoe nalefako tany amin'ny ekipa satria nitantareko taminazy za hoe isaka sabotsy hariva le manao école nitantareko taminazy zany le raha iny dia hoe nipasiko tany amin'ny ekipa, nipasiko tamin'ny pasteur an'iny et tout ça dia faly be mihitsy izy. Lasa miramirana izy. Tsy ohatran'izy teo e, tena miracle. Tena hitako hoe miracle. Dia avy eo zany isaka mifahita aminazy rehefa le mandeha miasa reny dia matetika averimberiko aminazy hoe tsisy solution mihitsy raha tsy prière tena accroche-toi à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Chaque fois zany mahita anazy dia zay foana fa hitako zany izy fa miezaka ihany izy fa hoe bon c'est pas évident satria fantany hoe misy Andriamanitra fa hitanao zany hoe tsy ohatrany hoe ahoana ny azavako anazy tsy fantany mihitsy zany resaka Jésus et tout ça. Dia avy eo zany teneniko taminazy hoe nameko ny ekipany ireny pasteur hoa ny numéronao a dia azagaga anao fa misy parole de Dieu zany ampahiry anao et tout ça. Hitanao zany izy hoe faly zany izy fa tena mbola misy ezaka be zany atao aminazy. Indraindray izy miteny aminazy hoe fantako izy le tianao tenena fa c'est pas facile pour moi mais ezaka ihany aho izy. Dia za zany teny taminazy indray andro any mbola hoentiko anao sanao mazoto hoentiko amina mazoto za fa hitako zany mbola misy zavatra kely mamatipatotra e. Dia mba mangataka zany zao mba entinam-bavaka antsika rehetra zany fa tena izy zany mazoto fa mbola hitanao hoe mbola misy zavatra zany mamatipatotra. Donc gloire à Dieu fa tena hitako hoe Andriamanitra velona. Alléluia.